Mahakasika kosa ny raharaha Tangalamena Zakarias Patrika dia androany moa no nivoaka ny didim-pitsarana mahakasika an'izay roa taona tranomaizina sazy miatra miampy lamandy izay moa no sazy nomeny fitsarana ity Tangalamena ity. Roa taona tranomaizina sazy miantra miampy lamandy 2 hetsy ariary no sazy fanamelohana nomeny fitsarana ny Tangalamena Zakarias Patrika taorian'ny ampamoaka nataony momba na raharaha fanondranana Andramena tao anatina valandresaka ho ampanao gazety ny volana Oktobra 2024. Nomelohana amin'ny fanaovana taratasy osika sy fampiasana osoka ary nambarany fitsarana ihany koa fameloko amin'ny fanalambaranka ny Tangalamena Zakarias Patrika. Nesorina madio kosa izy amin'ny hoe fanakorontanana fiainam-pirenena. Ny zavatra tianay marina fotsiny aloha zany rehefa mivoaka izay didy izay toy izay hoe gaga ihany izay satria mazava tsara mihitsy na henonareo na henony rehetrarehetra fa ny osoka izay navoaka ny Zakarias tamin'ny fotoana io dia osoka tany amin'ilay olona mety namoaka sy nampiasa an'ireo zavatra eo ary namoahana entana voarara dia ny Andramena zany. Ka io zany dia verina izay natonga anay milaza hoe mangataka izay fa fanao gaga ihany koa zay satria raha nangataka ilay olon'ireo hoe 1 franc symbolique dia mahazo 1 million de francs izy amin'izao fotoana izao. Zany hoe raha nangataka 1 franc zany dia namena 1 million. Zay hoe afavanga zany tafa ohatran'ilay nangatan'ilay olona zany namena ilay mangataka olitra. Dia ao koa zany ilay filazana ilay hoe misy 5 francs. 5 francs avy aiza koa 5 francs io fa zany hoe zavatra marina zany dia tsy maintsy anao fampakarana fitsarana ambony zay. Tsy nisy ny didy fampisamborana teny eo anao fampakarana ny raharaha fitsarana ambony mpisolo vava ny Tangalamena Zakarias Patrika. Raharaha politika ilay izy fa tsy raharaha hoe tena raha hoe droit commun izao fotsiny tsotra. Ka tianay marina amin'izay zavatra izay zany raha mbola misy foana raharaha resaka politika dia reny politika reny mandalo foana reny satria ny régime dia mandalo ihany koa. Fa raha fa miova le fitondrana rehefa avy eo dia mety hiova koa zany didim-pitsarana satria raha politika ilay izy. Ka hozy izay rehefa mandeha zany ilay izy mandeha appel hitatsika rehefa mandeha fa mety angamba amin'izay fotoana izay fa miova ihany koa ny régime dia mety hiova zavatra. Miantona ary tsy misy miantra araka izany didy izay miantra amin'ny Tangalamena Zakarias Patrika.